Madagascar hatramin'izay milaza aminareo fa tsy misy mihitsy considération na ny toerana nomeny ny fianakaviam-be iraisam-pirenena anazy. Efa nitondra ny firenena ihany fa inao zany tamin'izany nitondra ny firenena tamin'ny 2009 parapatonga tamin'ny 2014 sy ny mpitondra rehetrarehetra mifandimby. Rehefa Madagascar zany ianao dia ohatran'ny Malawi, ohatran'ny Lesotho, c'est Madagascar. Tsy misy mihitsy olona nanome considération atsika hoe tany mahantra reny ery ny toerana misy an'ireny. Fa za dia nametraka foana hoe Madagascar dia manana ny maizy azy, manana ny toerana ny maizy azy ary mila an'le considération tokony apetraka amin'ny maizy azy anazy zay. Ny anton'inona Madagascar dia manan-kareny fa saingy-indrisy any vahoaka dia mahantra. Zay zavatra indrindra tokony hovaintsika satria ny velaran-tany misy atsika dia 5000 kilomètres misy atsika. Zany hoe ny kopsitsika dia ngeza be, ngeza lavitra noho ny nosy Maorisitsika, ary ny 20% ny biodiversité dia hita ao Madagascar avokoa. Za miteny aminareo fa ny tsika malagasy dia matsiro-tsaina, manana ny finiavana, ary za dia ataoko hoe nitsidika firenena maro taty Afrika fa mana-tsaina, manana ny fahaiza-manao ny vahoaka malagasy. Ny zako nasio zany tamin'ny tao anatin'ny fanaovana fampelezan-kevitra. Milaza aminareo hoe zany Île Maurice zany mandroso lavitra noho isika satria ny PIB-ny moa dia avy ataontsika hoe 10 mihitsy mihoatra ny Madagascar. Ny PIB ny Sénégal plus de $1500 par tête, ny tsika mbola $400. Zany hoe vola miditra isaky ny isam-batan'olona eto Sénégal dia betsaka lavitra noho ny vola miditra isam-batan'olona ao Madagascar. Fa zao ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy dia rehefa lany filoham-pirenena ny tenako dia nampiseho an'izay hoe manana programme anazy sika, manana ny finiavana isika ampandrosoana ny Madagascar. Dia voalohany tamin'ny tantaran'ny firenena zany Mauriciana zany, nareo ngamba mety efa betsaka ny nakao Maurice, fa rehefa miditra ao Maurice zany ianao ka malagasy dia atositosika, akifikifika, ohatrinona ny vola hoentinao fa hoaiza ianao inona ny ataonao aty, satria raha vao malagasy ianao zany dia ohatran'ny hoe maloto, mahantra, ary tsy misy ilay hoe fametrahana ny malagasy malagasy anazy zay. Fa voalany filoham-pirenena ny tenako dia ny Maurice no niantso voalohany hoe Monsieur le Président, mba tianay raha mba ianao no invité d'honneur amin'ny fête nationale aty aminay. Sa hoe sambany zany tamin'ny tantaran'ny firenena satria tsy mbola ny invité ny Maurice mihitsy sika invité d'honneur zany tamin'ny fête nationale any zareo hatramin'izay filoham-pirenena rehetrarehetra mifanimby tao, fa tsika no mba invité d'honneur voalohany. Mbola tsy vitsy zay, angamba ny quelques semaines herinandro vitsy talohan'izay dia tonga eto Sénégal zao satria tonga ny invitation hoe niantso ana ny président Macky Sall hoe Monsieur le Président, taty ianao talohan'ny fifidianana, fantatro ny vision anao, fantatro ny conviction ananao, ary fantatro fa tena avitra ny Madagascar ianao, ary tena voninahitra ho an'ny Sénégal ao izy mba ianao no atao invité d'honneur amin'ny fête nationale ny Sénégal voalohany, vao mba invité d'honneur nandritra an'izay 59 ans niverenany ny fahaleovan-teny zay i Madagascar. Ka voninahitra lehibe ho atsika zany, voninahitra ho an'ny firenena malagasy, fa indrindra ny mifanatri-tava aminareo malagasy monina mipetraka sy miasa eto a Sénégal izany. Tetika sana mampafantariny filoham-pirenena malagasy ireo teratany malagasy eto Sénégal ihany koa ny fananganana ny tanàna vaovao Tanamasoandro izay ajary amin'ny velaran-tany 10 hectara amin'ny tapany avian'ny Kiopa. Itsakilany efa antapitrisany maro ireo famatsim-bola azo amin'ny fanatanterahany IEM
ohatra amin'izany ny nahazona 10 tapitrisa amin'ny tetika sakit solaire izay zaraina isan-tokantrano indrindra ho an'ireo tokantrano 2 tapitrisa tena tsy manana herinaratra manerana ny Madagasikara. Ny faranganana ny efitrano sekoly miisa 2 arivo manerana ny Madagasikara ihany koa hatramin'ny farany titony dia tafiditra ao anatin'izay famatsiam-bola izay. Manantona avokoa ankehitriny ireo mpiara-mambonantoka ho an'ny fampandrosoana ny firenena ho hiatrany ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Rajoelina. Tamin'ny taona 2009 no tonga teto Sénégal Andriamatoa Abdoulaye Wade no filoha teto tamin'izay. Folo taona ty aoriana tamin'izaho tonga teto dia amany olana ny Madagasikara. Ohatrany hoe somary menamenatra ihany tsika ny tonga teto tamin'izany satria ohatrany hoe olana no entiny. Folo taona ty aoriana dia voninahitra no menantsika malagasy hoe izy no filoha ny filoha tanora indrindra ty Afrika no raisin'ny Sénégal invité d'honneur dia mitrarintsika ny tonga eto Sénégal folo taona ty aoriana fa tsy miondrikondrika sy menamenatra intsony. Zay ny voalohany. Faharoa dia ny zavatra rehetrarehetra milaza aminareo efa voasoratra daholo ary efa manam-pinoana ianao dia tsy misy mihitsy iza asakana ny zavatra zay ho kasaitsika sy tian'Andriamanitra ho apetraka satria ny antony dia zao rehefa tsy nilaza kovidiana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 13 dia voatafapetraka tamin'ny toerany ny papa dia zany nangataka fionana tamin'ny voalohany hoe mavesatra be tamiko ny pression satria samy manana ny hevitry ny olona dia nangataka ny ona tamin'ny papa dia tsika zany za no filoham-panjakana ny raisin'ny papa voalohany indrindra tamin'ny 2013 dia tena mba faniritsika faniriany malagasy ny kristianina rehetra fa ny katolika ohatra na moa katolika fa ny kristianina rehetrarehetra zava-dehibe zany hoe ho avy zany ny papa dia efa mba naniritsika tamin'ny 1989 ny papa no tonga tao ny papa Jean-Paul II no tonga tao a Madagasikara 30 ans aty aoriana dia ho tonga ao amintsika indray ny papa François dia amin'ny du 6 au 10 septembre mo avy zao dia ho tonga amintsika ny papa. Ny tiako lazaina aminareo tena za mino sy matoky fa tonga ny fotoana anivatsika any tantarany Madagasikara, tonga ny fotoana ampandrosoantsika ny Madagasikara ary ho fiera daholo amin'izay malagasy hoe zay malagasy, zay malagasy, zay ny zavatra ho ataotsika amin'ny asa rehetrarehetra dia ho ataotsika hitantaratra zany ary miteny aminareo za zao tonga eto dia gaga mihitsy amin'ny olona rehetrarehetra satria tamin'ny nandalo taty tamin'ny mois de septembre dia nakery amin'ilay statut na monument de la renaissance tena mba mahafinaritra anao zany vision ny olona eto zany satria manana fomba fijery ngeza be satria misy ny statut de la liberté fa teto Sénégal zany nanao an'io statut de la renaissance tsy fantatra koa hoe iza nanao an'io dia architecte zany tonga i Atepa zay ny anarany Pierre Atepa tonga izy androany nakao tamiko miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy avy any ivelany dia monsieur le président vitsozy izy ny président visionnaire manana vision fa zay ozy izy ny accompagné any Abdoulaye Wade nanao an'io statut de la renaissance io nanao be dia be ny zavatra nataony ao ny brochure fa zaho ozy izy i-accompagné anao gratuitement ametraka ny oloko gratuitement any Madagasikara anao amita ny tana masoandro sy anao monument zay tianao gratuitement anapiko anao zaho ozy izy fantatro daholo ny filoham-pirenena rehetra miara-miasa amiko daholo ny filoham-pirenena rehetra ty Afrika fa ianao ozy izy ny vision anao hitako fa hafa mihitsy dia nameny an'ty dossier ty hoe la nouvelle ville de Tanamasoandro
dia hafa indray zany ny zavatra nataony ao anatin'ity a satria fa hitany le projet fa misy zavatra tsara be misy monument ngeza be zay ampiavaka ny Madagasikara zany ao anatin'ity dia meny ana moa le izy a dia tiako lazaina aminareo hoe ohatran'izany zany ny fomba fahitana olona tsika hoe mahafantatra ny olona zao hoe manana vision tsika ary indrindra vonina hanafitra ny firenena dia tonga daholo ny olona rehetrarehetra hanampy sy hiara-iasa amin'ny Madagasikara amin'ny ambangovangony ngamba dia zay ny tena henoko anareo hoe iova manomboka zao ny tantaran'ny firenena.